Sy nanadino ireo namoy noho ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny taona 720 ihany koa Mitohy Alain Ramaroson lehiben'ny komity fiarovana sy ny fandreiam-pahalemana eo anivon'ny filan-kervity ambony ny tetezamita ho azy ary dia mitohy ny tolona eto amin'ny firenena. Tonga nitondra ny fehezam-boninkazo ho mariky ny fahatsiarovana ireo olona izay nitolona nandritry ny ady ho an'ny fanavotam-pirenena ny lehiben'ny komity fiarovana sy fandreiam-pahalemana eny anivon'ny tetezamita Mitohy Alain Ramaroson. Mbola mitohy ny tolona ho ny tenany satria mbola ao anaty fahoriana tanteraka ny vahoaka malagasy. Ka andeha hitokana na dia mitohy ny tolona. Toy izy satria raha zao ny zava-misy na amin'ny lafiny sosialy na ekonomika na fandreiam-pahalemana dia tena mamenatra ndreo avantsika namony tena teto. Takiny zany zao tena ny fitiavana ny titantsika ty mihitsy sy mipiarabelona aminy. Zay ny takina amin'ny tsirairay avy. Amerina ny asina sy ny voninahitry ny vahoaka. Zay ny zavatra tena antomaitsy takina. Zay mahatonga amin'ny tena mitohy ny tolona. Tsy mbola tapitra ny tolona ho fanavotam-pirenena izay nataon'ny malagasy ho hiatrany ny tipikambana ao amin'ny komity fiarovana sy fandreiam-pahalemana eny anivon'ny tetezamita ity raha mbola toy izao hatrany ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Nantitra teriny hatrany fa ny famerinana ny asiny sy ny voninahitry ny vahoaka malagasy ny tokony himasoana ankehitriny.